hafaliana trano tompolasy tovovavy ny manome ny vaovao momba ny rivodoza ENAO. Raha ny vaovao farany dia any amin'ny commune ny Maritampona district Fianarantsoa Vavony, zany hoe any amin'ny région Bongolava no ahitana ny foibeany amin'izao. Mbola ao anatin'ny sokajy tempête tropicale modérée hatrany ny sokajiny amin'izao, zany hoe ny hafainganam-pandeha dia manodidina ny 20 km isan'ora, mitondra tafio-drivotra hatrany amin'ny 12 km isan'ora, ary ny rivotra hoentiny zany na ny vent moyen dia 20 km isan'ora. Raha ny momba ny avis d'alerte dia ny eto amin'ny faritany Antananarivo ny amin'ny faritra Atsinanana, ny Mangoro, Amoron'Mania, Odmatsiatra, Vatovavy-Fitovinany no ahitana an'izay loza amin'ny tatao izay. Ny vigilance postale kosa na ny farina ny loko manga dia ny province ny Atsinanana, Sofia, Sava, Analanjorofo, Boheny, Betsiboka, amin'ny district Andilamena, Amparafaravola ary Ambato. Ny loko mavo kosa na ny loza manambana dia any amin'ny faritry Iorumbea, faritra Nosy, faritra Androya, faritra Atsimo Atsinanana, any amin'ny district Ambenenitra, ny Betsoka ary district ny Ampani. Mifoana kosa ny filazana loza ho any amin'ny district ny Ambatomainty, any Morafenibe, any Androvazo. Dia toy izay indray ny vaovao momba ny rivodoza ENAO, ary mazotoa manaraka hatrany izay vaovao izay. Saotra tompoko.